Alléluia. Fa miarabanao indray izay tao fiangonana Kristombasia Madagasikara amin'ity asabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra ity ampifaliana indray no izarainay anao ny rapsodiny famarinana androany asaika anao anaraka hatramin'ny farany ny rapsodiny famarinana izay mitondra lohahevitra hoe velona ny teninao. Ten'Andriamanitra zay zerentsika dia ao amin'izao toko fahaenina andiny fahatelo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa inona na inona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny fanazava-lelan'Andriamanitra hoe ny teny rehetra izay teneninao io dia tsy foana akory. Rehefa avy nolazainao izy ireo dia tsy hoe manjavona ka tsy hita intsony na tsy hisy fiatraikany. Aza mieritreritra hoe iny zavatra niteneninao farany iny dia tapitra tamin'ny fotoana izay nolazainao azy iny. Tsia, ny teny rehetra izay naloky ny vavanao io dia tsy maty akory izy ireny fa velona ao amin'ny tontolo ny fanahy. Ao amin'ny tontolo ny fanahy, ny fomba tokana ahafahanao manafoana ireny teny izay efa no voalazanao ireo amin'ny alalan'ny famoahana teny hafa mifanohatra amin'izay rehetra izany, dia teny misy fiainana mahery vaika. Tsaroa fa ny teny dia zavatra izy io, manana hery sy fahefana afaka ho tonga zavatra hita maso sy azo tsapa tanana. Hoy lelan'Andriamanitra hoe izany fahamarinana izany dia tokony hahatonga anao hitandrina sy hahay hisafidy amin'ny teny izay tokony avoakanao. Aza milaza zavatra izay tsy tianao hitranga izany mihitsy, aoka ianao mailo tsara. Aza voaka ny vavanao ireo teny ratsy tsy mahasoanao izany, manimba ny fiainanao toy ny zavatra tsotra ilay izy hoe teny nefa tadio fa zavatra ara-panahy izany. Izay teninao ihany no tonga sy ho tanteraka aminao. Ny Tompo Jesosy dia manambara mifanaraka amin'izany. Hoy izy hoe ao amin'ny Marika toko faha 1 andiny fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa na zovy ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjara any an-dranomasina ka tsy hihanahana ho am-pony, fa iny fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Aleloia. Antony-mitovy amin'izany ihany koa mantonga ny Tompo milaza amintsika mba tsy hiteniteny foana. Mbola milaza ihany izy hoe alazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay nataony. Ao amin'ny Matthieu toko faha 12 andiny faha 4 ka hatramin'ny faha 7. Ny teniteny foana, ireo teny tsy misy dikany, tsy misy hevitra ary tsy mahasoa izay teneninao manambara ny Tompo fa ampamoahana anao amin'ny karazan-teny toy izany. Tsaroa fa noforonina tahaka an'Andriamanitra ianao araka ny endriny no namoronana anao, ary inona no lazain'ny Tompo tamin'ny teniny? Laza izy hoe ny teny izay nolazaiko aminareo izy dia fanahy sy fiainana. Ao amin'izao toko fahaenina andiny fahatelo ambin'ny folo, ka manomeza lanja ny teny avoakanao ary. Ny mahasamy hafa ny tenin'ny Tompo Jesosy tamin'ny tenin'ny olona hafa dia izy miteny fiainana foana, ka nanome ohatra tsara ho antsika izany mba ho arahantsika. Ao amin'ny ohabolana toko faha 12 andiny faha 1